Fampitana mivantana ny zava-misy rehetra ety Tsimbazaza, tsy voasambany noho ny takin'ireo solombavim-bahoaka ireto azy. Androany, nitsangam-bolo mihitsy ity ministra ny serasera ity manoloana io fitakiana ny solombavim-bahoaka io. Ny solombavim-bahoaka Rémy Di Jaojean nasika fiteny fa nitsakitsahana ny zon'ny solombavim-bahoaka hoy izy ny tsy fisiany ny ainao manjerim-panjakana mampita mivantana ny fiaonany ity. Tsy afaniala ny ministra namaly boraingina ny fangatahana. Ny filoha izy no lehibe iny fa tsy ny solombavim-bahoaka. Antony politika hoy izy ho tsy ampitana mivantana ny adevitra ety Tsimbazaza. Alao tsy mizany adina ngely sy ny adina tsanga no tokony mbola hoe vahoaka amin'izao tsika amin'izao vanim-potoana mama izao misy président de république élu teo tompoko ary io président élu io na mifidy ianao na tsy mifidy izy no président de république hosorapotaka eo maso vahoaka mifidy azy ve eo anaty fiandrianan'ny firenena ve ilaisiko président andraiky za raisiko zay tompoko ary raisiko hatramin'ny farany zay raha tompoko. Tezitra tamin'io valiteny io kosa ny solombavim-bahoaka Girivo Randrianarsoa nampitandrina ny ministra. Samy voafidim-bahoaka hoy izy na ny filoham-pirenena na ny solombavim-bahoaka ary samy lehiben'ny ministra sy ny gouvernement avokoa. Zao izahay nitsaky tsara no aratsiny ary voataminy alakamisy teo filoham-pirenena rehefa mifidy hidina teny anosiana nataiza dia manaratsy le député mpanamikoy tsy niteny zahay dia ahoana moa nao niteny hoe inay le anao satria nareo manompanay fa izy afaka manompanay miaratsiny atompo samy naterajeriny teko fa sy vasy député tompoko. Ny afarany nataboky ny solombavim-bahoaka ny adevitra. Na izy tena fa manao jamana na ray yo président manendy azy marignazy afilao tena marignazy io manendy azy ta place sy raha zao toetrany sy katako tokatokatokany tamin'izy député fandroany izy resa ministra nitereny zay zavatra resahy teo zay izy tsy afaka loatra. Fepetra entitra no navalin'ireo solombavim-bahoaka ny ministra teto. Oroasiny izy ireo ny ano manjerim-panjakana amin'ny famaranana ity fivoriana ara-potoana ity, famaranana izay iakaran'ny prime ministra sy ny gouvernementany ety Tsimbazaza indray.